Mbola esaka olany mpianatra izay ihany isika saingy any amin'ny nosy Comore kosa nitaraina manoloana ny fanaparam-pahefana ataona tompon'andraikitra malagasy iray any Comore ireo fikambanany tanora malagasy miasa any an-toerana. Misy tokoa mantsy ny anjonjay izay ataon'ity tompon'andraikitra malagasy ity amin'ireo gasy sasany toa azy any an-toerana. Hoarantsika ny fanazavana. Ny zavatra misy any Comore amin'izao fotoana izao dia tena mampalahelo mihitsy ny fanohatra amin'ny zavatra izay ny eritreretina mpitondra fanjakana aty Madagasikara. Zavatra tena misy dia ny ray aman-dreny izay hitarainana ny problème andrainy no lasa mamevanana amin'ny olona ny fanjakana Comoriana zany amin'ny polisy any Comore zany amin'izao fotoana izao maniraka polisy hisambotra vahoaka gasy indray zany. Dia ny tena zavatra mampanio zany zava-doza mihitsy zany satria tsisy ray aman-dreny intsony any Comore amin'izao fotoana izao fa ny ray aman-dreny dia tena mivadika zato isan-jato amin'ny vahoaka malagasy mipetraka monina any Comore. Raha mombana fotsiny zany ny zavatra nitrangatana zany manana zavatra anankiroa tany Comore, manana société anankiroa actionnaire zany. Dia zany tsy manana problème avec ny état de Comorien zany fa nano fampirarana zany. Dia zavatra tena nangidy be teo fianako zany ny 5 avril zany policier efatra niditra tao an-trano zany dia tonga dia nitondra nanakany amin'ny cellule dia tonga ny tao amin'ny police centrale tany Comore tonga tao tsisy aketo nidina 5 jours tao zany tsisy aketo na bridana zany. Dia après n'inle 5 jours zany tena narary dia avy zany alefa tamin'ny hôpital mission catholique tao à Comore 5 jours. Après les 5 jours indray zany 3 jours nakaripo tao an-trano dia narain'ny police indray nakany immigration io dia nijanona tao 7 jours zao nalefa nojao tsina ohatrany criminel zany. Dia zao moa mamantany ina le zavatra natao tsisy voafary fanjakana Comore fa hoe ny consulat malagasy no mandefa nomody. Fa zany zavatra misy amin'izao fotoana matoa zany fanjakana Comoriana amin'ny teny tsy manana olona satria satria mbola ho any amin'ny tany Comoriana amin'izao fotoana izao dia verina matoa zany averin'ny Comoriana satria tsy manana problème entrana sy fanjakana Comoriana. Ianao rery ve nitratran'izay sa marobe zany marobe ary tena zavatra mba angatako hoe mba mianso amin'ny pasteur Edmond zay Florent Loterana mba ilaza satria mety ny tenako mety andainga fa iny pasteur tsy mandainga mahita ny zavatra misy any tompoko. Ny antsoava ataoko amin'ny filoham-pirenena Irajomapena angambany mety tsangany zavatra ray ihany nefa mety maro ny zavatra tsangany zavatra ohatran'io any nosy manodidina ka aoka isika mpitondra fanjakana tsy hijery hoe firenena Eropa ihany no tena hoe izakizana fa ato amin'nositsika ato be dia be ny problème ka mangataka tompoko hoe mba hijery aingana be mihitsy ny zavatra misy any amin'ny nosy Comore amin'izao fotoana izao fa tena mafy miatrana aina ilay izy.